Mahakarakara ny resaka fanatanjahantena ny fikambanana TESMA ny taminy amin'izay zany mba hanentinareo tanora mba tsy ho varivariana amin'ny zava-mahazoelona ary fantatrika kosa ny fanatanjahantena dia mitaiza saina mitaiza vatana somaly manentinareo satria tanora koa no avin'ny firenena dia manentinareo tanora rehetra izay mbola mipetrapetraka any zahay mba andray anjara ho sahy araka ny anaran'ny fikambanana hoe samy mandray andraikitra mitanatsika tanora mba mandray andraikitra amin'izay toerana misy atsika. Manantanjela zay ny présidente ny fikambanana tanora say mandeha tekatomaty. Hitantsika mihitsy fa ity fifananana ara-panatanjahantena zay namarana azy eto amin'izao fotoana zao ho anan'ny TESMA dia sady tanora reo no amperina zany hoe ao amin'ny douane reo zany hoe faninanany transitaire sy douanier ny lalao eto. Hitantsika na dia fanampiasana be olona dia mbola manao ny activité sportive dia ilaina mihitsy amin'ny nanana stabilité eo amin'ny asa ny fanatanjahantena ary dia fanatanjahantena zay mirindra fa mirindra amina groupe eny zay ho anteneny koa zany manampan'antsika fampirisiany tanora mahafampana izay ahafahana mitaiza vatana ka ny association zay tariny Madame Charlotte efa manao azy dia mazava azy fa afaka ihany koa mivirana amin'ny fanatanjahantena hafa ankoatrany. Zay dia tsy foty ihany araka ny teny président le mavimbina zay ny aminay dia tsy foty ihany no idiranay antsehatra mahatanuranay fa zay rehetra fanatanjahantena rehetra miditra antehatra tanteraka ary manohana tanteraka ny fikambanana TESMA zany hoe TESMA na hoe tanora sahy mandeha andraiky zao zay mandeha manohana anty foty antsoina hoe namena anarana hoe soakika TESMA manohana izahay ho an'izay mandresa namenay omby ray bevata sy kofiray zay ho an'izay mandresy le resy kosa mba ho fanomezana voninahitra azy zareo sy fanomezana encouragement moa zany dia manolotra koa zay omby ray sy ny kofiray ho an'izy ireo ary mbola fanentanana ho an'izay mipetrapetraka any tanànatsika Tamatavy sahia atsika mandray anjara sahia tanora mitovy aminay mandray anjara koa hoe hadiny tenakasy eto tenako mbola manao antso ho an'ny rehetra tanora mieritreritra hiaradia aminay miantso tompoko zahay zay mpikambana aminay ihany koa miantso zahay mba hanao asa soa sy izay rehetra hoe tanora mitandrosana anjara ao anatin' zany fandraisandraiky zany satria ny fandraisandraiky voalohany indrindra masina indrindra ho antsika tanora dia manosany hoavy ny manano hoavy tsara indrindra dia mietreritra zay misy arabelona sy firenena ao anatin'ny fanentanana amin'izao tena zao ny fikarakara amin'ny fanentanany olom-pirenena vadina rehetra anomana ny fifidianana ary ny fifidianana zay ataontsika tsy maintsy mitaka misy tafiditra ao anatin'ny misy fifidianana ny olo tsirairay eto amin'ny mahasimpona ndraiky zany tenanay ao anatin'ny parti politique dia manentasika fiarabelona rehetra tonga taona mba samy andeha hanao verification hoe hanao contrôle amin'ny listy fifidianana isiky ny fifidianana misy atsika satria fahandraisansika anjara amin'izany fifidianana zany no fitindrovana ny vakotsika amin'ny manaraka.